Mba hialana amin'ny fanafarana vokatra avy any ivelany dia hajoro ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana ny tetikasa filamatra na ny projet pilote mba ho fanodinana ireo vokatra tena mampalaza ity faritra ity ka ho azo aondrana. Fantatra izany nandritra ny fitsidihana izay nataon'ireo avy ao amin'ny Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana ny BAD teto amin'ny toeram-piasany lehibe ny faritra Atsimo andrefana mpisolo toerana. Projet pilote io moa zany dia sady ametraka ny toeran'ilay famokarana eto amintsika eto mety hitondra asa ihany koa moa zany mety hampiroborobo ny sehatra tsy miankina ihany koa moa zany ary indrindrandrindra fa ny mahakasika fanjakana moa zany dia araky ny nambarandreo dia hoe andramana ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana ary anatin'ny manao an'ilay mission zany reo mission fitsirihana moa zany any fotony agny moa zany sady fampiresaka amin'ny tompon'andraikitra no hidina fotony agny moa zany ijery zay azo atao amin'ny fanatanterahana an'izay projet pilote zay dia antenaina fa mety hivoaka tsy ho ela izy io sarotra ny manana daty fa dia antenaina izany fa hivoaka izy io. Nambaran'ireto tompon'andraikitra ireto fa efa manomboka zao ny fitsirihana eny fotony ho an'ity tetikasa ity ka ny distrika ny Morombe sy Betioka Atsimo no hisitraka izany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa.